Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny sabotsy 20 septambra 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alahady 20 septambra 2024 amin'ny enora maraina. Azo vahana indray ny tsioka atsimo ka tombanana hitondra alondrano any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana atsimo andrefana atsimo ary atsimo atsimana ny nosy. Aheraraka izany ny ranomasina tombanana ho 3 hatramin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja ny eo anelanelany Besalampy sy Morombe ary ny eo anelanelany Taolagnaro sy Mananjary. Ahatratra 4 metatra kosa ny eo anelanelany Morombe sy Taolagnaro ny alahady 20 septambra atoandro hatramin'ny talata maraina ny eo anelanelany Besalampy sy Morombe. Alahady 20 septambra maraina hatramin'ny alarobia 15 septambra maraina ny eo anelanelany Morombe sy Mananjary. Tombanana isy fienana miserana kosa nefa ny eo anelanelany Morombe sy Taolagnaro ny alatsinainy atoandro fa iverina hiakatra kosa izany ny hariva ihany. Mahazo ifampitandremana amin'ny loko maitso ny faritra rehetra voakasika izany entana ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Ho an'ny morontsiraka Atsinana ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy isiorana tandrifin-drahona vitsy indraindray ho avy atsimo Atsinana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7.30 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro andrahoana amin'ny Sitokotoko ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 12 km isan'ora. Adiny mpanonjana Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja andidina ny 1 hatramin'ny 1.5 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro andrahoana amin'ny Sitokotoko ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7.30 km isan'ora. Anonjana aherin'ny ranomasina avon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra ahatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra ny any atsimo ny vangain-drano manomboka ny atoandro noho ny alon-drano avy atsimo. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena anorana tandrifin-drahona any amin'ny farany Ifepitona ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina avon'ny onja 3 hatramin'ny 3.5 metatra misy alon-drano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka Andrefana tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Kabo ho maina amin'ny ankapobeny ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7.30 km isan'ora. Ahatratra 17 km isan'ora indraindray. Aherin'ny ranomasina avon'ny onja 3 hatramin'ny 3.5 metatra ahatratra 4 metatra ny any amin'ny tapany atsimo manomboka ny alina isy alon-drano avy atsimo. Tanjona Kabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro ho maina amin'ny ankapobeny ho avy atsimo ny rivotra ny maraina ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy andrefana ny atoandro ka ho 9 km isan'ora. Adiny mpanonjana Anonjabe ny ranomasina aheriny any amin'ny tapany atsimo noho ny alon-drano avy atsimo. Avon'ny onja 1 hatramin'ny 1.5 metatra ahatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra ny any amin'ny tapany atsimo manomboka ny atoandro. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava ho maina amin'ny ankapobeny ho avy atsimo Atsinanana na Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy avaratra andrefana ny Tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 12 km isan'ora. Adiny mpanonjana ranomasina avon'ny onja andidina ny 8.5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby ho maina amin'ny ankapobeny ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora ny maraina ahatratra 7.30 km isan'ora ny any avaratra Nosbe ho avy andrefana ny Tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho toy ny ranomasina avon'ny onja ho latsaky ny 8.5 metatra.